folo ka hatramin'ny 500 isanjato ny masokarena mpivarotra atotona amin'ny fitaterana entana. Tsy maintsy hiakatra manaraka ny vidin'ny solika ihany koa ny vidiny entana na dia mbola tsy tsapa azy izany androany. Tsy namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety ny kandida era-jonary mampianina raha nanontaniana mahakasika ny olana eo amin'ny mpitondra ankehitriny. Poulet de chaise atapitrisany fandaniana amin'ny fikarakarana amin'izao akatoky ny fety izao mena fanjifana ireny akoho fakana nofo ireny. Hiakatra kosa izany amin'ny fiandohan'ny volana desambra ka tsy araka ny tolotra. Ary farany, vehivavy iray safotra no nidisadisa tamin'ny polisy munisipaly ny antsoina mpamonjy voana tetsy Nosy io atoandro io. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy aritra hatramin'ny farany. Trano ampilaminatsaina ve ianao? Nataonao mihitsy sy tolotry ny analogy ity. Trano misy jiro sy rano mafana, zaridaina ary tonga ny fiara amin'ny vidiny tena mirary. Misy efitra 3 na 4 arak'izay ilainao any an-drano manilatra Tsirabe. Taraviten'izao sahady angeny ankantony rehefa ho fenonao fanaka raiso tanana no avinao. Atso ny larana 032 05 910 56 na midira ao amin'ny trano kala analogue.amg. Andao hiara-norina ny tanànantsika. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous et tellement nous. Ataontsika tsy mena mitambra firenena mandroso ny fahadiovan'ny tanàna. Ny toky fitaka fa ny atao no hita. Ny fahazona rano fisotro madio sy fanadiovana no dingana voalohany ampandrosoana ny firenentsika. Ity no atao hoe dalina sany platy, kabone madio, mora diovina. Satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty hanamora ny fandehanany loto. Kabone madio maro isafidianana. Za yahay. Tsy hoela. Ankafariana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidianay ny tokatranao amin'ity takariva ity tonga atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM isika amin'izao fotoana izao asena mpanajana ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany isatarantsika ny fotoana amin'izao fotoana izao no lava ny fitsarana manokana misana ny fifidianana androany ny fitoriana napetraky ny kandida monjy arondefo sy ny MDM na ny mientana ho an'ny demokrasia ary ny fitoriana napetraky ireo collectif des candidats nahitana ny professeur Alain Tendrazana Arvelo Vonaitry Jean Gène Nelson William ary Lanerico Jean nivoaka androany moa ny didim-pitsarana mahakasika izany ny antsipiriany no arahantsika. Gaga sy talanjona ny maro manoloana ny didy navoaka ny CES manoloana ry fitarainana maro na arahana pirofo napetraky ireo kandida sy ny olotsotra. Samy efa nanaiky ny mpanaramaso ny fifidianana vahiny sy malagasy nandritry ny tatitra nataon'izy ireo fa nisy ny lesoka tamin'ny 15 oktobra lasa teo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dingana voalohany. Ho an'ny kandida monjy arondefo nametraka fitoriana amin'ny tokony anafanana ny fifidianana no tanterahana ny 15 ny volana oktobra lasa teo izy. Nanambarany CES fa tsy mitombina ny pirofo izay eo ampelantanan'izy ireo. Voalaza ao anatin'ny 17 amin'ny didy navoaka ny CES ity fa tsy azekena avokoa ny fangatanana izay nalefa ny MDM na izay nataon'ireo fivondronan'ny kandida.
Mazava nefa izao raha ny fitoriana napetraky ny vondrony kandida na dia teo aza ny faneken'ny fanjakana fa manodidina ny roa tapitrisa ny mpifidy tsy tafiditra tao anaty lisitra. Momba ny fanavoazana lisy mpifidianana sy ny fametrahana komisiona manokana hanao fanadihadiana momba ireo pirofo manamarina ny lesoka nandritry ny fifidianana, nilaza ny CES fa tsy manam-pahefana amin'izany. Momba ny fanafoanana ny fifidianana faranteo izay nangatahany MDM dia lavin'ny CES tahaka ny fangatahany collectif des candidats ihany koa. Fa tsy namalo mazava ny fanontaniana mikasika ny olana misy eo aminy sy ny filohan'ny tetezamita ny kandida Ery Rajaonarimampianina tamin'ny tendro an'ity raha notaniny ny mpanao gazety ateny amin'ny hetsika salon de l'habitat. Nambarany ary fa tsy mitombona ny vaovao izay miely mikasika ny didina avoaka ny fitsarana manokana misana ny fifidianana kosa indray izay nanafona ny fitoriana napetraky ny olotsotra amin'ny voalaza fa tsy fanarahan-dalàna nataony ity kandida ity dia mbola mandany fisin'izany ny tenany. Ampitoniana no iandrasana ny valim-pifidianana ofisialy avoaka ny CES na dia fanamoaka izany aza ny teo anivon'ny senita ho iantrano ny kandida Ery Rajaonarimampianina raha antsika ny fanazavany. Gazety aloha indray mba tafahotra ihany koa nolazay zany ange misy foana mandeha foana zany fanahina tsy maintsy miandro foana ny vokatra ofisialy reny tena zava-dehibe rehefa orina zay zany rehetrarehetra na ny zahay na ireo ifampiresahana tena mandray fanapahan-kevitra daholo fa efa mandeha zany. Ahoana moa tsy afa-po zany io moa dingana anankiray iny zany fa miandro ny valiny ofisialy zay ngamba tena zava-dehibe. Efa mivoakiny ny valiny. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena kosa indray dia niatra nanomboka andro any tamin'ireo tombon-dasantsy rehetra manerina ny renivohitra ny fiakarany ny solika 10 ka hatramin'ny 12 isanjato ny masokarena ny mpivarotra ato tamin'ny fitateran'entana. Mazava ho azy moa fa tsy maintsy hiakatra manaraka izany ny vidin'ny solika koa ny vidin'ny entana na dia tsy mbola tsapa aza izany androany. Fanadihadiana mahakasika izay no arantsika. Efa niandro fotsiny ireo mpivarotra nanomboka androany vao omaly ny fantatra fa hiakatra ny vidin'ny solika manasa ady niakara ny vidin'ny entana ireo mpamongady. Ny vary, ny siramamy, ny menaka, ireo entana fampiasa sy ilaina andavanandro izay ilana fitaterana ny tena voakasiky ny fiakarana andrasana atoato. Miakatra manaraka ny satria tsy maintsy mbola maka ny firehan'ny esansa koa izy. Tsy ny fiakarany vidin'ny solika ihany nefa no antony mahatonga ny fiakarany vidin'ny entana etsy amin'ny mpamongady. Arakaraky ny vanim-potoana ihany koa miova ny masokarena. Anampitrotraka izany ny fetin'ny farantaona efa mananontany. Zao izy aloha zao akaiky akatoko ny fetiko io dia miakatra arakaraka iny koa izy zao vidin'ny entana rehetrarehetra mihitsy. Fitaterana ny entana avy any amin'ny mpamatsy makany amin'ny tsena ny tena ilana ny solika amin'ny mpivarotra. Mavesatra eo amin'ny masokarena ny fitaterana. Tsy maintsy any amin'ny tsaiko 10% 15%. Ka raha miova ny akanany lisy dia raha vo lisy zany raha vo miakatra dia lantsy me. Raha tsy efa lantsy zany le entana vo mahafantatra hoe miakatra indray le menaka na miakatra ny entana rehetra. Zay lantsy zany zay vo fantatra. Tsy mbola androany aloha ny fiakarany vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro eny amin'ny tsena. Tsy ho ela kosa nefa zany ho an'ireo mpitady-bahoaka izay miankina tanteraka amin'ny solika kosa indray tsy hisy ny fiakarana. Efa saika hanampiakatra ny saran-dalana avokoa izy ireo tamin'ity taona ity. Akatoka ny fetin'ny krismasy lafo ny vidin'ny hena eny an-tsena mialohan'ny izany fety ny faran'ny taona sy ny krismasy izany. Amin'ny tetina 7 ny kilao ho an'ny poulet de chair izay mitaky fandaniana antapitisany ho an'ireo mpiompy sy ny orinasa mpamokatra izany. Fanadihadiana ny arahana tamin'ny namana narindra randrianomanana no arantsika. Miteraka fiantraikany eo amin'ny tsenan'ny poulet de chair ny fiakarany vidim-piainana. Tsy takatry ny vola malagasy intsony ny vidikena na amin'ny andavanandro na amin'ny andro fety. Mbola mitazana ny vidiny ireo mpivarotra raha ho an'ny entana lankely. Tsy mihoatra ny valeur ariary ny kilao nefa aza raha mandeha ny tsena ho an'ireo mpivarotra poulet de chair. Tsy dia fantatra loatra ny fisokafany fa na fety arangena indray tsy dia mandeha ny tsena. Ny mikasika ny hena mihitsy zany zao ohatra ny lafilafo be dia tsy dia zakan'ny olona angamba le tsena aloha no anafosana anazy hoe mety malany tsy fantatro 35 pièces any ianao ao amin'ny 40 000 zao kilo ny poulet de chair. Dia izy tsisy vanim-potoana fa matetika aloha misy crise koa dia miakatra be. Zany hoe zao ny crise ohatr'izao izy zany zao crise lafo provende mahatonga an'izay.
Tsy fantatra fa arakaraka fa hita manomboka midiny izy zany aloha amin'izao. Mifanohatra ny tsena ho an'ireo piopy satria andro fety no tena makamaro ireo mpanjifa raha mangina ny tsena ny andavanandro. Mitaky fenitra sy teknika ny fiompiana azy ireny mba tsy ho faty antoka ny andiany telo ao anatin'ny taona iray. Etsakilan'izay mandany adiny 7 isan'andro ny piopy iray eo amin'ny fikarakarana akoho miisa 500 ankoatra ny fiambesana amin'ny alina. Tsara koa le karazana akoho. Amprovando hoe tovizana fa indraindray miakiny an'le zanaka akoho tonga aty aminay zany no azonay bénéfice tsy azonay bénéfice. Raha sendra le koa ratsiratsy zany dia tsy mary taratara ny azonay ny lantsa. Fa raha tsaratsara zany le akoho kely dia mba tsaratsara koa ny lantsa ho azonay dia amin'izay zay mba mahazo bénéfice. Mandany provandy efa taonina mahery mandritra ny 7 andro ny andiany iray izay mahatratra amin'ny 500 akoho. Mila mitandrina amin'ny piopy sy teknisiana amin'ny fanaraha-maso atao. Ankoatra izay, ilaina atao vaksiny indroa alohan'ny anaretana azy eny an-tsena. Bokolao kosa ny lanja takin'ny fenitra eny an-tsena. Ny taonana zany le izy fa amin'ny ankapobeny zany eo amin'ny 3 kg 800 4 kg ny provandy lany mandrapivoaka amin'le vampotana epetrahany cycle-any anankiray iny zany. Dia ny anay ny fanaovana vaksiny moa zany amin'ny ankapobeny atao amin'ny rano fa sarotra be raha hoe tsindromina tsirairay reo akoho be dia be. Raha vao tsy atao vaksiny izy mety mipotra ny aretina. Ny amin'ny any amin'ny zareo fournisseur zany zay fa misy an'le aretina karazany roa zany mpahazo ny akoho poulet de chair amin'ny ankapobeny. Isan'izay gomboro dia iny efa ataondry zareo fa tsindromina amin'ny voalohany any amin'ny ankovoara moa filazana azy. Ny amin'ny voalohany voafoy iny izy dia tsy atao an'intsiny zany izy zao dia ny pieste ny anankiray dia mety ho tratra ny pieste izy zany raha vao tsy ataon'ilay vaksiny anankiroa ny teneniko teo. Ankoatra ny fiaramiasan'ny orinasa iray sy ireo piopy ivelany, afaka miroso amin'ny fiompianan'ireo poulet de chair ny olon-tsotra. Ho an'ireo teknisianina, ilaina ny fahazotoana mikarakaran'ireo akoho, ny fahaiza-manao, ny fitaovana sy ny fahadiovana. Ho an'ireo matianina, miankina amin'ny vidiny an-tsena, ny fiakarany mandritra ny fety. Vaovao ny tranga ara-piarahamonina kosa indray dia roalahy antsoina hoe Malama na i Grand na i Jean Charles no sarony azandary niaraka tamin'ny basipleta iray tany Takamo atao masina androany sabotsy fa 12 ny volana Novambra tokony tamin'ny 7 maraina avy nandromba vola 7 ariary tao amina orinasa GPS izy roalahy ireto izao sarony mpitandro ny filaminana izao vola avy nalaina moa tany amin'ny banky ity vola ity ary saika nanan'izy ireo ka izao tratehaka izao tahaka izany ihany koa ny zavantranga ny 15 ny volana Novambra teo tany Imanja makasika ny polisy iray antsoina hoe Javelo Tendraza Marcel izay tsy hita niaraka tamin'ireo zandary izay vao marina fa maty tany Akazoabo Atsimo any Sabotsy fa 7 ny volana Novambra teo. Ny tapaka moa ny tongotry ity polisy ity ary basy iray mas 36 niaraka tamin'ny bala marobe no hita niaraka taminy nandritra izany mbola tsy fantatra ihany koa ny isany amin'izao fotoana izao. Ny fokon'olona tao Betratry atao amin'ny distriktany Beroro no nanatrika ny polisy ary tany amin'ny Bemangarano tao Beroro ihany tamin'ny 12 ny 15 Novambra teo ihany koa tao Beratra ny mpitandro ny filaminana naka ity polisy ity. Zay ny fanadihadiana nataony namana Ajara Andrianatoandro makasika iny zavantranga tany Beroro iny fa toizantsika ihany kosa ny fampalalam-baovao amin'izao fotoana izao indrindra makasika izay tranga izay ihany dia dahalo nisa 5 no maty ary fokon'olona roa kosa no naratra voatifitry ny zandary tany amin'ny faritra Betsomotsy Amboasary Atsimo ny 13 ny volana Novambra teo tokony tamin'ny 4 ora tolakandro avy nangalatrombo misa 770 tamin'ny tanàna io ireto dahalo ireto anoraikitra ny fifanjevona ka izay no nahafaty ireo malaso ireo efa tavaverina any amin'ny tompony avokoa ireo omby izay nangalarina ireo amin'izao fotoana izao. Afa vaovao makasika ny fiarahamonina kosa indray dia tsy nisy ny famonoana tsy ny famonoana afy ihany no anjara asa ny mpamonjy aina famsahana ny famonjena marary ihany koa nanaraka izany akaiky ny mpanao gazety teto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM io atoandro ary naray antso avy amin'ny ponina teny Anosy ny mpamonjy vona tetsy Tsaralana filazana vehivavy safitra moa no antony antso raha ny fanadihadiana nataony Nandriana Rajonson raha antsika tahaka izao. Ny pompier sy ny asany haitrano ihany no tena ahafantaran'ny mponina izany. Ankoatr'izay anefa namana amin'ny andavanandro ihany koa ireto mpamonjy voina ireto. Ohatra iray androany, iray tamseho ny antsoina olona iray avy amin'ny mponina teny Anosy tamin'ny 10 ora sasany teo no naray antso
avy eny nosy zato ny teto tsary lalàna avy hatrany dia nandeha namonjy ny toerana voalaza fa misy ny loza izy ireo. Vehivavy iray efa nanao krizy ny tazana teto ary nitangorona vetivety ny olona manodidina. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny famonjy aina, krizy convulsive no nahazo ity ramatoa ity, izany hoe tsy mahatsiaro tena fa miaina. Raha ny fanazavana azo tamin'ireo nanatro maso kosa, disadisa teo amin'ny polisy munisipaly sy ity ramatoa ity no nasafitra azy. Io zany reo mako mipetrapetraka eo amin'ny koko eto. Dia roy zany esorinay foana reo fa tsy afaka mandeha. Esorinay foana reo fa tsy afaka mandeha. Dia tonga amin'izay zany le police municipale zany. Dia io police municipale io zany nangalan'le entandreo. Esorin'le municipale eo le entandreo zany. Ka lafa nentin'le municipale amin'izay le entandreo amin'izay zany ampagnarao anay izy le municipale. Dia tonga amin'izay izy dia nitsenaiko izy hoe alao amin'ny municipale agny entanao fa agny amin'ny municipale io ny entanao. Dia eo amin'izay mitomany amin'izay izy dia torana amin'izay izy eo. Namelona anazy koa moa zahay koa. Izy zany miverina izy dia tomagny izy dia entany fotsiny zany izay nitadiaviny. Efa mahazatra azy ireto ny mipetraka eto amin'ny rond-point eto Nosy Zato ity. Efa eny amin'ny hôpitaly, eny be filatanana amin'izao fotoana izao no marary. Aretina mitaiza sa vokatry ny hafanana be loatra sa vokatry ny fifamaliana tamin'ny polisy munisipaly teto. Tsy fantatra mazavatra eto izay tena antony nasafitra ity vehivavy ity. Fa sarotra ho an'ny faritra avo eto Antananarivo kosa ny mahazo rano avy amin'ny jirama. Maro ireo mponina eny amin'ny toerana avy no mitaraina amin'izao fotoana izao noho ny tsy fampiny io rano io, tsy mahatosika intsony moa ny hery azay tokony hanosika ny rano miakatra n'ireny toerana ireny sady lavitra no miakatra araka izany vao misotro rano madio ny mponina. Fa nadediny nandrianina rajanson ihany no rahantsika tahaka izao. Sahirana ny mponina ety manodidina Ankatso tanàna amin'ny fakana rano madio sy azo trony. Avy dia avy ny toerana misy ny faritra natapona Ankatso sy Antsibolo ary Ambatomaro ka tsy maharaka ny ranony jirama amin'ny famatsiana ireo toerana ireo. Mijaly ireo olona monina ety noho izany. Ny rano aloha zany aty tena mbola ijaliana mihitsy. Pompe ilaina misy pompe ety fa rehefa fahavaratra ilaina ihany fa misy rano. Zay le ety aminay fa raha ohatra hoe volana septambra, oktobra eo ny rano ny tena tsy misy. Dia any bibilava zay matsaka dia bidon be tabe efa 500 mahery. Misy pompe-panjakana zao fa ery alavitra na ery le izy anefany amin'ny ray maraina mandeha paviny amin'ny 3 maraina dia zay tsy mahatonga bidon iny amin'ny ray maraina paviny amin'ny 3 maraina zany dia tsisy tsy mahazo rano. Dia tena ohatran'ireny any Androy ireny zany ety ny tena mariny. Lalana lavitra sy miakatra fantatry ny maro amin'ny anarana hoe bibilava no tsy maintsy andehanana raha tsaka rano ety. Ho an'ity rangahy ity izao 4 bidon isan'andro no alainy eto amin'ity pompe ity. Eo amin'ny 4 eo zany dia fa mifoha manao préparation mamoaka bidon, manao ny besoin madinidinika, avy amin'ny sasa ohatran'izany zay vao mandeha maka rano aty ambany atyka amin'ny eo amin'ny 4 sasany zany efa midina aty ambany aty. Fa voataran'izay ianao zany efa sy efa laharambeny eto na ny fotoana andehananao miasa rehefa sy tratranao sony fa dia efa any amin'ny sivy efa korotana daholo zany any ampiasana. Raha voatarany amin'ny 4 sasany ny fahatongavanao eto. Misy amin'ireo olona monina ety amin'ny avy toerana ety no mampiasa angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Sarotsarotra noho izany ny fitadiavana rano ety ka lasa bizina ho an'ireo mponina ety ambany ety ny mivarotra rano. Ho an'ity ramatoa ity izao asa fivelomany mihitsy no mitatitra rano ho an'ny olona rehetra avy any Ambatomaro sy ny manodidina any. Ambony toerana le izy dia mijaly be le olona any dia efa nisy jirama tonga foana tany dia tsy mety ihany le rano fa verina ohatr' izao foana. Dia misy rano ny olona nateraka rano misy pompe dia tsy mandeha le pompe. Tsisy firy fa indray 500 bidon fotsiny alaina. Dia iny zarazaraina ny tena tsaratsara eto. Entina kamia dia azo isaky ny bidon ray. Tsy maharaka noho izany ny pompiny jirama ety ambany ety ka sahirana ny tompona andraikitra an'izany. Ny olona maka rano eto indray aloha ohatra ny tsy voaferako satria hatrany ambony rehetrarehetra any tsisy rano. Dia midina aty ny Ambatomaro sy ny ambony rehetrarehetra iny amin'ny bibilava iny. Dia nefa ny enay io popy anankiray io irery. Amin'ny lafiny indray aloha ohatra ny tsy maharaka ihany satria misy popy zao ato ambony ato. Misy olona manana rano amin'ny popy ao an-trano zany dia mamaty rano kory zareo. Dia izay no tsy arako le sady le any eto koa zany misy lerany. Ny amin'ny maraina aloha misy any mately zany manao akoatra ohatra. Na indray rehefa tena midina le any dia nalera mila tsomby eto amin'ny devant amin'ny popy eto.
Ndraindray nefa dia tena tsisy fa bitsika fa ho zarara misy ny eto tanàna fotsiny. Hatreto mbola tsy misy mivahaolana ho an'ny mponina ety Ambatomaro sy Antsiboly amin'ny resaka rano raha ny fanazavana azo avy amin'ny jirama nefa nitosiky ny rano no tsy ampiafahana mampiakatra ny rano amin'ny toerana avo. Mora kokoa ny mamatsy rano amin'ny fotoana fahavaratra noho ny amin'ny vanim-potoana hafa noho ny fiakaran'ny rano. Vaovao makasika izay fiainan'ny fiarahamonina izay hatrany dia fako tsikafona manetsina ny lakan-drano andrehan-tany manaritsoa asi be kiraro. Loza mitatao ho an'ny mponina ny tsy fahadiovana ireny toerana fandehanan'ny rano ireny. Naharitra adiny 4 voalasa ny rano nentin'ny ranonorana kely teto an-drenivohitra ny alakamisy lasa teo. Manay mafy moa amin'ny tondra-drano ny mponina ary rehefa tonga ny orana misesy mandritra ny fahavaratra. Rahantsika ny fanadina irana amin'ny namana Gaetan Andriatsilavo. Mbola maina ny andro, azo andehanana eo ambonin'ny lakan-drano vokatry ny fahatsitsemany sy ny fako misavovony. Valin'izay azo ilomanosana ny tokotany sy ny lalana rehefa tonga ny fahavaratra vokatry ny fiakaran'ny rano. Isan'ny faritra miaina izany ny eto Manaritsoa afovoany. Amin'ny maha-afovoany azy fandalovan'ny rano avy any an-dranomanalina sy Manaritsoa anaty azy ity lakan-drano ity. Mangataka fandraisana andraikitra ny mponina. Hitanay mihitsy izany le rehefa dia hoe matokony izy ny andray anjara tanteraka ohatra ny any afokotany sasany ny rehefa dia hoe mandray anjara misy ny dabapapa amin'ny sisin-dalana nefa izay eto Manaritsoa tsy mahita an'izany mihitsy izay dia mba manaingy anareo izany anareo tompona andraikitra izay zavatra izay mba hametraka an'izay zavatra eto afokotany Manaritsoa centre. Nisorona ny daba fanariana fako teto ka nosoloina nyity pompy ity. Tsy nisy toerana nanariana fako ny mponina, tsetsina ny lakan-drano. Eto daholo manary ny fako ireo mponina ety sy ny mponina ny fokotany ny manodidina. Izay iran-tsaina araka izany ireo mponina, difitry ny loto ary velo taraina. Mangataka fandraisana andraikitra avany aminareo zahay amin'izao toerana misy anay izao fa tena sairana mafy izay ary difitry ny loto rehefa tonga ny rano. Tafiditra any anaty tokantranonay ny zavatra ireny any ambalina kalina ihany. Ho fisorohana ny fitohanan'ny rano amin'ny fahavaratra, efa miomanatry ny elany eto amin'ny fokotany isotry anaty azo. Diovina isan'andro ny lalakely sy ny lakan-drano. 520 isan'andro ireo mponina manadio, ary 100 isa-tokantrano isan-kerinandro. Miampy 400 sy R1,000 avy amin'ny fokotany, 500 sy R1,000 avy amin'ny association rano no raisin'izy ireo. Tatao lehibe eo anay zao ny kanal Andriatany, ny kanal Andrembelo ka tsy nisy mihitsy fanadiovana an'izy io nandritra ny taona. Any daholo le ranonay ireo zany nyvarina ka namadio tohinina ary zany ety aminay dia tsy afaka amin'le rano any amin'ny zareo any satria tena tsetsina be mihitsy zao. Iny Manaritsoa iny be kiraro angamba hitantsika tena efa azo andehanana tongotra mihitsy eo anatiny eo ka io zany tena loza mitatao be ho an'ny faritra iva mihitsy satria le orana kely teo zao raha tokony ataontsika eo adiny ray ny tokony haritran'le rano ety aminay efa ho adiny 4 adiny 5 vao afaka le rano. Amin'ny ankapobeny, ny fako ihany no alain'ny mpanao asa tana maro fa tsy ny fotaka raha ny nambarany ireo mponina. Na misy aza ny fanadiovana araka izany, mbola tsetsina ihany ny lakan-drano, mila hitarina sy alalinina izy ireo. Etsy ankilany, zatra lalan-dririnina ny vahoaka mpanary fako, fa zaran-dratsy sarotra ialana ho an'ny akamaroan'ny olona ety. Ho an'ireo mponina manamorona ny rano ny kopa, tsy misy azo atao afa-tsy ny mifindra trano rehefa miakatra ny rano. Efa manomana ny fiatrehana izany, afaka volana iray na 2 ireo mponina ety, efa ho avy ny vanim-potoana ny rivo-doza. Akatoka ny fotoanan'ny orana raha ny fanadihana natao dia tsy miraika amin'ny elvita sinoa intsony ny mpanjifa malagasy raha tsy fotoana ny latsakorana. Araka izany dia mijanona ho elo mihaja sy ny elo vita malagasy entina mandritra ny andro manokana sy ny lanonana samihafa manodidina ny 3 alina ka hatramin'ny 5 alina ariary moa ny vidiny izany. Raha tsika ny fanadihana entiny namana narindra randriany manana mahakasika izay. Manodidina ny 4,000 ariary ka hatramin'ny 2,000 ariary ny vidin'ny elo vita sinoa. Tsy mbola mandeha izy ireny amin'izao fotoana izao na mameno ny tsena eny amoron-dalana azy. Ahitana karazana telo ny elo vita sinoa ka ireo lehibe no tena manintona ny mpanjifa hatrizay. Noho ny fisian'ny latsakorana tamin'ny herinandro teo no nampisokatra ny tsenan'ny elo mialohan'ny fotoam-pahavaratra. Misy tsena mihitsy amin'izao moa ny orana mbola tsy mety ho azy. Andro ambony. Tamin'ny herinandro mba avy ny orana dia izay natonga anay varotra. Miankina amin'ny kalitaon'ny elo ny tsena ho an'ny mpivarotra iray eto Analakely. Mahasarika ny mpividy ny elo misy rosor mitetina 9,000 ariary satria mafy ary mahatanty rivotra mandritra ny vanim-potoana ny orana tahak'izao. Misy karazany
fandianany ny mainandro sy ny orana ka dia zao katoko ny orana zao izy aloha dia mandeha tsikelikely mbola maina be ny andro zao dia ero ihany mandeha tsikelikely tena mandeha izy zao dia eloelona ny tsisy kely main'ny andro dia rehefa avy ny olona dia ligeda be. Esakilan'izay tsy voafaritra ny fotoana mampandeha ny elo, ny aja, vida gasy. Miankina amin'ny fotoana mabetsaka ireo fety aman-danonana. Hiavaka amin'ny rehetra ny tanjony mandritra ny andro fety toy ny patekôty sy ny atsaramanitra. Afaka mivalapatra eo amin'ny fisafidiny ireo mpanjifa rehefa anamboatra n'ireo elo vita malagasy raha lafo ny akora hita eto toerana. Fa ny akora indray aloha izy misy fa enjakenzana ny vidiny. Ka ny akora ilaina amin'izy tsy maintsy azo vitantsika ety ihany no anaovana azy satria izay mahavita gasy amin'ilay izy zany. Zavatra vita tena hoe vita gasy tena hazo nanina zany vita eto Madagasikara daholo. Vita gasy zany le vita gasy zany tsy afaka manao forba boribory fa tonga dia tsy maintsy maizitra be daholo na tanvarenany hoe zavatra maizy aloha mafy. Fa ny tena ilana amin'izy zany izy tsy dia ilaina amin'ny hoe orana zany fa ohatrany hoe anaovana cérémonie fa izay le mahavita gasy ihany izy. Mijanona fotoam-pahavaratra ny elo vita sinoa atoka mandavantaona ny vita malagasy. Ankavitsiana ny elo vita malagasy matady orana izay mitentina 10,000 ariary. Raha lafolavitra amin'izay ireo elo vita italiana izay mahatratra amin'ny 7,000 ariary eny an-tsena. Asa tanana vita malagasy haingon-trano avoleta mahazovahana eto amintsika ny mozaika azo anaingona ny atitrano nefa azo atao fanaka ihany koa lafo dia lafo moa izany. Mbola vitsy pahalala ity vokatra ity nefa dia mahasarika ny olona indrindra ny teratany garana. Fanadihadiana mahakasika izay. Efitra fandraisam-bahiny, efitrano fatoriana, trano fidiovana samy azo ampiasana ny mozaika avokoa. Manome endrika hafa ny fitaratra sy ny karo tapatapahana ary apetaka hanome endrika kanto mamoaka sary. Ilay izy aloha tena tia mpanjifa be mihitsy ny décoration d'intérieur zao tena anisan'ny tena tia mpanjifa indrindra. Dia le prix an'izy aloha arakaraky ny angezan'ilay izy. Raha ohatra hoe pot zao dia arakaraky ny angezany. Fa raha hoe décoration d'intérieur ilay izy ohatra hoe salle de bain ohatra izany dia mandeha par mètre carré ilay izy dia mivarie entre 400 000 ariary à 500 000 ariary. Dia arakaraky le motif tian'ilay olona zany mampalafo an'ilay izy na mampamora an'ilay izy. Maro amin'ireo trano fandraisam-bahiny eto an-drenivohitra no misafidy ny ampiasan'ny mozaika ho fanomezana endrika ny toeram-piasana. Tsy mbola tena mahasarika ny malagasy anefa ireto vokatra ireto noho izay vidiny lafo izay. Ilay izy aloha tokony ho voavidin'ny varotra malagasy fa mivazaha zany tena anisan'ny tena tian'ilay izy tia mividy amin'ilay izy. Tsy ny trano ihany fa ahafahana manao entana fanaingona ihany koa ny mozaika vita avy eto an-toerana avokoa izy ireto. Misy tableau, misy fer forgé, misy meuble en fer forgé zany dia misy pot koa vita amin'ny tanimanga, misy cache-pot vita amin'ny béton. Dia izay ilay izy fitaratra tapatapahana soit carreau na mampiasa galet zay mampiasa ny rehetrarehetra. Na any ivelany na eto Madagasikara, vokatra mihaja ary ankafizin'ny mpanan-karena ny mozaika. Nadika avy amin'ny sanganasan'ny mpanakanto avy any ivelany izy ity ary mbola mitany izay mahakanto azy izay. Dia ny vaovao mahakasika ny fanaingona ny atitrano iny ihany koa no etsika mamarina ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity isaorana toko klasy toko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandram-poana ho amin'ny manaraka indray mirary ihany koa tontolo andro mahafinaritra ho anao ho amin'ny ity farany herinandro ity.